tonona aminareo ry havana ny fiadanana avy amin'ilay mampanjaka ny fahefany. Mifanonjy tokoa amin'izao alahady izao a ny asaramanitra malagasy koa dia miarahabantsika vahoaka rehetra no ny amin'izany fotoana manokana izany. Fa amin'ireo perikopa anankitelo izay novakiana tamintsika teo koa dia taratra ny fampitodiana antsika amin'Andriamanitra ilay tompony fahefana ary manome fahafahana. Tompony fahefana ary manome fahafahana. Ao amin'ny tantara faharoa toko fahatelo ambin'ny folo no ifantohantsika mandritra ity fotoanan'ny toriteny ity. Voalohany dia ampatsivina antsika ny tantaran'ny zanak'Israely. Ny faharoa dia horaisintsika ny fizarana voalohany ao amin'ny perikopa ny andinin'ny fahefatra hatramin'ny faharoa ambin'ny folo, mitaona antsika hiavana amin'Andriamanitra. Ary ny fahateloa dia ny fizarana faharoa amin'ny perikopa izay andinin'ny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo mampahafantatra antsika fa ny fiankinan-doha amin'Andriamanitra no tena fahafahana. Ny fiankinan-doha amin'Andriamanitra no tena fahafahana. Tsy maintsy tsy ahivina ry havana ny tantaran'ny zanak'Israely mialoha ny arahantsika atao anatin'izao perikopa izao. Rehefa nitady hitovy amin'ny firenena maneran-tany ny zanak'Israely ka nanao izay ahazahoany mpanjaka dia niditra tao amin'izany fieverana na antahanta izany Andriamanitra dia nanome ny mpanjaka Saoly. Nandimby azy tao i Davida ary nanaraka Solomona izay zanaky Davida. Fa tao aorianan'i Solomona dia nisy ny mpanjaka tao hoe Rehoboama izay nampitondra faisana ary nampibaby fahoriana ny zanak'Israely. Mafy ny fandoava-ketra, tsy mora ny fanompoana tanindrazana. Dia mba nila resaka tamin'ny mpanjaka ny zanak'Israely, mpanjaka Rehoboama, mba ataovy malefadefaka kely ny hetra sy ny fampom-pirenena, fa mafy ny mahazo ny vahoaka. Nakasaina tamin'ireo loholona ny mpanjaka dia hoy ny loholona hoe teny izany mihitsy, somary alefao miandraikitra omena ny vahoaka. Fa tsy nihaino izany Rehoboama. Rehefa tsy nihaino Rehoboama dia niakatra kosa ilay atao hoe Jeroboama, hitantsika eto amin'ity perikopa ity, izay zanaky ny anankiray amin'ny mpanompo ary natosika ireo atao hoe olom-paona. Atao amin'ny perikopa ny andinin'ny fahafito, mba hitondra ny fanjakana. Tamin'izay mantsy Rehoboama mpanjaka dia niteny hoe vao maika ary amin'ny mafisiko, maingoko mihitsy ny ataoko manosika anareo, hanatanteraka ny adidinareo. Hay ve hoy ny vahoaka, hifankahita ary sika. Dia nanangana ny Jeroboama ho mpanjaka ny zanak'Israely. Fa ny ampahany vahoaka ny Joda kosa dia mbola Rehoboama ihany no nanjaka taminy. Ny firenena avaratra izay 10 dia Jeroboama no mpanjaka ary ny firenen'i Joda dia
Rehoboama no mbola nanjaka, fa taoriana kely dia tonga Abia, arak'izay hitantsika eto amin'ity soratra masina ity. Rehefa nanjaka Rehoboama dia efa hitantsika ato amin'ny perikopa fa nanangana ombelahy kely atao Andriamanitra izy ao amin'ny mpanjaka voalohany toko faha-20 dia nilazainy mazava ny hoe indreo ny Andriamanitra reo aza miakatra any Jerosalema intsony. Indreo ny Andriamanitra nitondra nareo nivoaka avy any Egipta aza miakatra any Jerosalema intsony. Zany hoe aza mamonjy ny toeram-pivavahana, efa nalahatra ivavahantsika amin'Andriamanitra intsony, ilay Andriamanitra tokana tompony tantara, fa miovà Andriamanitra ny ombela kely volamena indray izao. Fa saritsary mpivavahana ohatry ny vavaka tamin'Andriamanitra izy kanefa manangana ombela kely ao afovoany. Indreo ny Andriamanitra reo ny ombela kely miaraka aminareo hoy ndika teny ombonana novakiana tamintsika teo. Ary tsy izany ihany fa novainy koa ny atao hoe fetim-pirenena na ny fetim-piravoravoany ny zanak'Israely na hatsiarovana ny famoahan'Andriamanitra ny zanak'Israely avy any Egipta nakany Kanana. Raha tokony ho atao amin'ny volana faha-7 dia nanjary natao any amin'ny volana faha-9 mba tena mafana mihitsy ao anatin'ny fon'ny zanak'Israely ny fahatsiarovana an'Andriamanitra ilay nanafaka azy. Izay ilay tantaran'ny zanak'Israely. Jeroboama zany no mpanjaka voalohany nandray ny fanjakana avaratra, ary Abia izay zanaky Rehoboama dia nandimby azy nanjaka tao amin'ny fanjakana atsimo firenen'i Joda. Ireo mpanjaka anankiroa ireo no tantaraina ato amin'ity soratra masina ity. Eo amin'ny soramandro moa dia milaza indrindra ny fanjakan'i Abia izao a toko faha-13 izao. 12 taona nanjaka Jeroboama teo amin'ny firenena avaratra. I Abia kosa dia 3 taona voafintina ato amin'izao a toko faha-13 izao ny fanjakany. Izany tantara izany riavana dia tantara ao amin'ny Baiboly, ary tsy hoe honohono na alailaina sary any an-tsaina nofinofy, tsia, fa nitranga manodidina ny taona 337 talohan'i Kristy sy 217 talohan'i Kristy. Tantara mampieritreritra ny fiainan'ny firenentsika, ny fiainan'ny isam-pirenena maneran-tany. Tamin'izany efa nisy ny atao hoe jiolam-boto olom-pona, izay ny taona ny vahoaka hanangana mpitondra firenena tsy araka ny tokony ho izy. Ary izany mpitondra firenena izany toa ny Jeroboama dia namily ny finoan'ny vahoaka any amin'ny sampy. Tsy tantara vaovao izay mety hoe nitranga sy ny verimberina ohatra teto Madagasikara. Efa nisy teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely zany. Fampieritreritra antsika ny tapany voalohany amin'ity tantara ity eo amin'ny 14, tantara faharoa toko faha-13, 14 hatramin'ny faha-12 filazana fa rehefa hiady amin'ny tavaratra i Joda nitorian'ny Abia mpanjaka dia tsy avetrany nananganady izy, fa mbola namerina ny zanak'Israely tavaratra eritreritra ny fihavanany amin'Andriamanitra. Izany hoe tafika masina lonina taona, fa tsy ny fitaovam-piadiana sy ny miaramila izay voalaza eo amin'ny 7 fa efatretsy narangarangany.
miavana amin'Andriamanitra. Ny andininy 12 ry zanak'Israely eo, aza miady amin'ny Jehovah Andriamanitra ny razanareo, fa tsy ambininy ianareo. Ny fahombiazan'ny firenena ry havana dia izy miavana amin'Andriamanitra. Ny fahombiazan'ny firenena anankiray dia izy miavana amin'Andriamanitra. Amin'ny dikateny hafa dia voalaza ny hoe aza mamorona ady amin'Andriamanitra ianareo, aza manangana ady amin'Andriamanitra ianareo, fa tsy aombina ovinana oviny, tsy ambininy ianareo. La ny andro tsy mifanaraka amin'ny zava-misy intsony. Hoy ny mpanao gazety anankiray, ny hevitry ny fiombona ny fiangonana kristiana eto Madagasikara, raha ny teny indrindra manandrify ny lalàna kasikasika ny fanalanjaza ny FFKM. Tsy mijery ny zava-misy ianareo fiangonana, hoy ilay mpanao gazety. Miala ianareo, manongana fiangonana ane zany. Miady amin'Andriamanitra. Ary izany no zavatra mitranga etseroa andanindray. Misy ny mamory olona toroteny, mamory olona saritsary-pivavahana, fa ao anatiny ao misy ombelahy kely volamena tahaka ny an'i Jeroboama. Tsy miady kibay akelika ihany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, 200 taona mahery no niditra teto amin'ny firenetsika ny filazantsara ny fanafahana ao amin'i Jesosy Kristy. 12 taona kosa ny everitsika fa nahazahoana ny fahaleovantena ho an'ny Madagasikara. Samy vaovao mahafaly zany. La ny andro ve ny 200 taona nidiran'ny filazantsara ka nitoriana ny vaovao mahafaly ny fanafahana tao amin'ny Kristy. Feankehitriny misy mikiry mamerina indray ny talohan'ny 200 taona ho amin'ny fanimpotsampy, ary na ny olom-boafidy azy dia ho voafitany, hoy ny filazantsara araka ny Matio. Miorena tsara aza miova. Samy vaovao mahafaly ny fanafahana ao amin'ny Kristy sy ny fahaleovantena ho an'ny Madagasikara. Iza ny tena ankalazaintsika amin'ity alahady ity. Miavana amin'Andriamanitra, fa izany no fahombiazan'ny firenena. Aza miady amin'Andriamanitra ianareo, ry zanak'Israely, aza miady amin'i Jehovah Andriamanitra ny razanareo, fa tsy ambininy ianareo. Ny fahombiazan'ny firenena ry havana dia izy miavana amin'Andriamanitra, izy miverina amin'Andriamanitra, mba ho tanteraka ny vaovao mahafaly ny fanafahana ao amin'i Jesosy Kristy. Ny tapany faharoa amin'izao perikopa izao dia ny 7:12 hatramin'ny 9:20. Ny herin'ny firenena dia izy miankina amin'Andriamanitra. Ny 9:20 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, toy izany no ampiatrena ny zanak'Israely fahizay, ary ny taranak'i Joda no nahery satria niankina tamin'i Jehovah Andriamanitra ny razana izy. Ny herin'ny firenena dia ny fiankinana amin'Andriamanitra. Ny fiankinana amin'Andriamanitra. Dika teny hafa dia ny fitehenana amin'Andriamanitra.
rehefa avy ny teny Abia amin'ny baiboly sasany moa ry havana tika teny hafa dia anaty farankososina ny andininy fahaefatra tapany faharoa hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Rehefa vita ny tenin'ny mpanjaka Abia, voalaza eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo fa tsy niaino n'izany Jeroboama. Tsy niaino ny tafika masina mampiavana amin'Andriamanitra, tsy niaino ny filazantsara mitaona hitodika amin'Andriamanitra i Jeroboama. Voalaza eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo hoe nasain'i Jeroboama nanompirana no fandehan'ny otrika mba ho tonga ao aoriany, ka dia izy teo alohan'ny Joda ary notrika teo voany, dia tery avy ao aloha sy avy ao aoriana ny firenen'i Joda nentin'ny Abia. Tsy niaino. Raha vakiana amin'ny tomo hoe vita zany ny tenin'ny Abia, dia izao ny voalazan'ny soratra masina fa nasain'i Jeroboama nanompirana. Nanteny azy Abia, tsy niaino Jeroboama, nalefa niany ny tafika. Ndana makany ariana ny sasany ary ny sasany efa eo aloha raha teo. Fa tamin'izay dia ny mpisorona, zany hoe ny mpitondra fivavahana, ny tsoka ny trompetra ary ny vahoaka ny oby, ny kikiky fiderana. Vokany niditra an-tsehatr'Andriamanitra eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo ary hitantsika eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo fa 500 amin'ny miaramila 7 hetsy voafantina samy mahery avokoa no indray maty. Zay mantsy ny famaritana ny miaramilan'ny Jeroboama, lehilahy 7 hetsy voafantina samy mahery avokoa eo amin'ny andininy fahatelo. Ny Joda ny tarihan'ny Abia dia miaramila 700. 500 ho an'ny firenena avaratra indray maty, firisisina vela 300 latsaky ny 100 ny firenen'i Joda. Tena ery sy fandresena ry havana ny fiankinana amin'Andriamanitra. Te handroso ny firenen'i Joda voasakany tavaratra tarihan'i Rehoboama, hiemotra sahirana ao aoriana koa ny tafika. Fa rehefa niankina tamin'Andriamanitra izy, ny mpitondra fivavahana nandray ny andraiky ny tsoka trompetra, ny vahoaka an'Andriamanitra, ny oby, ny kikiky, dia niditra an-tsehatr'Andriamanitra. Tsarotsika teo amin'ny tantaran'ny firenena izany fitenenana hoe Madagasikara tsy mandohalika. Ny fahavitantena ara-tsakafo amin'ny taona 2022. Dila ihany ny fotoana. Tsy ho andohalika Madagasikara fa mety koa hoe milela-paladia ny malagasy. Ahoana moa ny eritreretantsika ny hoe ny tambokasasarana ambolana maromaro le lafina reny faladia, zay vao ndeha omena, zavy ny asa dia lela-paladianao mpampiasa ilafiko reny faladianao mba omeo re le karame. Tsy hoe tsy mandohalika intsony ny vahoaka malagasy fa milela-paladia, zany hoe sady mandohalika no maninona, dia hitanareo ny sary. Tsy fanometsiny eto isika fa samy andiny tenany hoe iza no niankinantsika, iza no nataontsika Andriamanitra iankinana, ny mpamatsibola iraisam-pirenena ve, ny tompon'andraikitra ra-panjakana ve, tena niankina tamin'Andriamanitra ve isika, izasy ianao, isika fiangonana, ka mahatoky ny teniny
zanako sy ny asantanako apetrao amiko mifanahinareo rehetra be dia be ny teny fikasan'Andriamanitra. Mampandiny tenantsika ny tantarany zanak'Israely, ny tarian'i Jeroboama sy Abia, fa mampieritreritra antsika fiainana vaovao tantara-pirenena. Metimety kokoa izany tantara efa tany amin'ny taonjato ela izany. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, betsaka tokoa ny atao hoe tetikasa, eritreretana handrosoana, hampandrosoana ny firenena. Mety manana fikasana tsara ianao eo amin'ny andraikitra nomenanao, eo amin'ny fiainam-pianakavianao, fa ny fanontaniana dia ny hoe tena miankina amin'Andriamanitra ve ianao mba hoery ho anao entina miatrika ny fikasana zany Andriamanitra zany, ka na dia tery azy eo aloha voasaka ny fahavalo na miaramila matanjaka dia afaka androso ihany. Sa ny fikasanao mihitsy nefa foana, tsisy fikasana eritreretina intsony fa mba ho aiza moa. Zao soratra masin'izao ry havana dia vaovao mahafaly ho antsika. Ahafahantsika mieritreritra fa ny mihavana amin'Andriamanitra ny fahombiazana. Ahafahantsika mandresy lahatra ny tenantsika fa amin'ny fankalazana ny fahatsiarovana ny fahaleovan'ny tena toy izao dia hotadiditsika tsara fa ny fiankinandoha amin'Andriamanitra no hery sy fandresena ho an'ny tsirairay sy ny firenena. Hoy ny mpanao salamo, sambatra ny firenena izay manana an' Jehova ho Andriamaniny. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.